tenenin'ny sasany na atao hoe fady amin'ny sasany mihitsy ary no miteny an'izany anarana Jesosy izany sy ny hoe Kristy. Ka dia mbola ho tonga ny amin'izany daholo moa fampianarantsika fa dia zao ny zavatra apetraka fotsiny dia hoe manana faharetana. Toy izany ihany koa ny hoe inona marina ny andro tena nahafatesan'io Jesosy tompo io alarobia ve sa zoma sa mety misy andro hafa ihany koa. Izany rehetrarehetra izany no manomboka ho arahinao sy ho hitanao eto amin'ity fandarana ity manomboka izao. Ao ihany koa ny adevitra mipetraka be deaibe mikasikasika ny Paska, ny voaloham-bolana, ny andro firaviravona zay ao anatin'izany zavatra zany indrindra sy izany vanim-potoana izany isika ankehitriny. Ary dia ho avy daholo reny fa ny zavatra apetraka fotsiny dia hoe tsy mety zany raha ohatra tonga dia tsambikintsika hoe tonga dia valiana aloha hoe inona ny andro vavahana sabotsy sa alahady fa ny zavatra mialohany io mbola misy zavatra tokony ho fantatra aloha satria ny mahatonga namanao an'izay dia zao raha tonga dia tsambikina ny mele valy teny tsika dia avy hatrany ianao dia mety tonga dia hitsipaka ny zavatra lazaiko hoe aiza koa no isy an'izany. Fa raha manaraka tsara ny ambaratonga alohan'ny atongavana any ianao dia na tsy mamaly an'ilay fanontaniana ntsony ary ao aorianao dia ianao ihany tonga dia efa mahay mamaly hoe ay zany arak'izany dia zao ny valiny tokony ho isy. Ny manarak'izay ihany koa ny apetrako ho aminareo eto am-piandohana dia zao tsotra fotsiny teniko zany hoe raha tena fanontaniana ny ao anatinao zany hoe tena lina ianao mangetaeta dia ahafapo tena ahafapo anao ny hovalina izay mandeha eto amin'ny fandarana. Fa raha ohatra ianao zany mieritreritra ny tenanao hoe efa manana ny marina dia te hametraka fanontaniana fotsiny hoe mitovy amin'ilay anahy sa tsy mitovy amin'ilay anahy dia rehefa hitanao fa tsy mitovy izy amin'izay tsy mety mandray ianao. Fa ny zavatra tsara dia zao matoy izahay mampianatra eto iraka avy amin'ny Kristy, baiko avy amin'ny Jesosy no nahatongahy mampianatra antsika eto amin'izao fandarana izao. Ka noho izany dia zao ny tsara dia zao ohatra hoe nanatrika fotoam-bavaka tsika zao tamin'ny 29 marsa ny talohan'izany rehetrarehetra izany sy ny tao arinany dia ao ny tonga dia ohatrany hoe nanakina avy hatrany mahita fihetsika ohatr'izao, mahita zavatra ohatr'izao, mahita zavatra ohatran'ity ohatra dia manakina avy hatrany ary ny nareo toatr'izao, ny nareo toatr'izao, ny nareo toatr'izao. Ny mahatonga antsika manao an'izay risakaiza malala dia tsotra ihany. Zavatra hafa nefa napetraka tao aminao dia ankehitriny mipotra aminao lay tena original na lay tena izy ao anaty baiboly dia ilay napetraka tao aminao hatramin'ny elany ireny no heverinao fa marina fa le zavatra mifanaraka sy ny voasoratra ary zava-misy eo anaty baiboly toy ny hitantsika amin'ireny fotoam-pivavahana ireny dia lazainao indray fa avy amin'ny devoly ireny zavatra ireny. Ny fahatanterahany tenin'Andriamanitra moa no mahatonga an'izany izay nambarany Jesosy Kristy hoe madio sevitra anareo izy ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina. Kanefa ny soratra masina dia efa isaorana ny tompo, isaorana n'ireo izay mety hoe tompona andraikitra nanatotosa tany aloha tany fa efa voadika amin'ny teny malagasy azontsika rehetrarehetra raisina sy vakiana hianarana ny tenin'Andriamanitra ka tsy manano sarotra intsony ny mijery hoe inona ny voasoratra ao anatin'ny baiboly. Ka aza mipetraka ho ambonin'ny baiboly ianao na hoe manam-pahefana ambonin'ny baiboly araka ny nampianarana anao fa raiso tsara zany hoe rehefa tsy mifanaraka amin'izay voasoratra ato dia tsy marina izay. Fa raha voasoratra ato kosa aza terena ntsony ny saina zany anaiky iseritreritra hoe tena devoly nareo na tena diso nareo na tena tahaka an'izao nareo. Andeha mantsy ny resaka rehetrarehetra fa dia arao ary ny fandarantsika dia ho hitanao ny mikasikasika izany rehetrarehetra izany. Anio ary ny hojerevantsika ho toy an'ny resaka batisa. Eo amin'ny batisa io ary moa dia mbola misy fanontaniana ihany zay tonga taty aminay fa somary ilana tsiny kely aloha fa dia tsy androany ny hovalana izay fanontaniana izay hoe inona na iza no anarana anaovanareo batisa amin'ny anarana ray zanaka fanahy-masina ve sa amin'ny anarany Jesosy Kristy. Everiko amiko manokana ohatrany hoe indraindray ohatrany tsy dia zava-dehibe loatra ny amaliana zany sy ny amatarana zany fa ohatrany hoe azo amevanina fa dia zao na izany ary aloha ny tenin'Andriamanitra moa tsisy azo amevanina isaorana be dehibe ihany ianareo zay nametraka zay fanontaniana izay fa dia tsy androany fotsiny ihany no amaliana an'izay fa hanam-potoana kely sika aorianao dia iverina mikasika ny resaka batisa io dia any zany no ipetrahan'izay ho valim-panontaniana izay. Ny manarak'izay ihany koa dia
ao ihany koa zany ireo mitady ny tena fanaporofona marina hoe ahoana pastera ny tena ahafanao manamarina akoatra ny reny voalazanao reny fa tsy batisa original ny batisa rehetra zay natao tamina batistera sy ny piscine sy ny karazany. Raha ohatra moa ny tsara ho anao zay mety hoe mbola tsy naharaka le fandarana momba an'ireny de afaka maka ny fandarana ty aminay ianao misy numéro telefônina de afaka mifampiantso. Raha ohatra ka hoe tsy naharaka an'iny ianao de mety iverina aminao zany le fandarana momba ny batistera de ho azonao zay zavatra zay. Fa na izany ary angatana amin'Andriamanitra trano mety mbola hoe isiny ny fanazavana fanampiny ahafana tena mametraka mazava tsara amintsika hoe le batisa iray ao anaty baiboly ray aneo any batisa fa tsy roe de afaka jerenao hoe leo anaty baiboly hoe batistera ve leo sa teny amin'ny ranobe fa roa samy hafa reo ny batistera ndray ranobe ndray iza ny tena original. Eny ary apetratsika aloha ny amin'iny fa zavatra ho jerevantsika ho fanampiny zay resaka batisa izay sy ny hoe toyany zay resaka batisa zay de somary ijery kely tsika araky ny fanontaniana zay napetraka tao anatin'ny napetraka reo tao anatin'ity fandaranyity ihany zany mombamomba ny atao hoe batisa ny fanamasina indray no resantsika na ny momba ny atao hoe fanamasina. Ny teny zay anomboantsika azy ary de eo amin'ny teny zay mivakitsika farany tamin'ny fandarana teto Galatiana toko fa 4 de ny andininy fa 4 Galatiana toko fa 4 andininy fa 4 amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe manao hoe ary satria zanaka ianareo dia ny rain'Andriamanitra ho atapontsika ny fanahiny zanany miantso hoe aba raio. Ny dikan'izay de zao tsy afaka misaraka amin'ilay hoe fanahy zanak'Andriamanitra ao anatin'ny olona ny fanahy masina. Ka raha misy ny olona anankiray vita batisan'ny rano matiny amin'ny ota izy niarana levina tamin'i Kristy na niara maty tamin'i Kristy ny dikan'izay araky ny fampianarana ny anarantsika teto. Ka raha tsy manana sy tsy nametrahan'Andriamanitra na nanirahan'Andriamanitra le fanahy masina ao anatiny dia toy ny faty ihany izy fa tsy tanteraka am'le hoe niarana tsangana na niara-belona tamin'ny Kristy. Zava-dehibe arak'izay tokoa ary ny tokony ananan'ny olona tsirairay izay miteny sy milaza hoe zanak'Andriamanitra na tsy izay miteny any fa zay efa tonga eo am'le hoe tena zanak'Andriamanitra marina araka ny fampianarana ny anarantsika teto zany efa matiny amin'ny nofo izy velona ny fanahiny zay tonga am'izay no atao hoe zanak'Andriamanitra de tsy mety raha matiny amin'ny nofo fotsiny izy ka velona amin'ny fanahy fotsiny koa fa tsy maintsy misy fanahy masina apetraka ao anatiny. Izay no nahatonga an' Jesosy Kristy ny teny lay teny zay fa haitsika tsenjery angamba ao amin'ny Jaona toko 7:5 izay manambara hoe raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Zany hoe ny dikany de zao tsy ampy an'le olona ny batisan'ny rano fotsiny fa tena tsy maintsy ilaina sy takina aminy ihany koa ny atao hoe batisan'ny fanahy masina satria tsy niarana tsangana tsy niara-belona tamin'i Kristy izy araky ity teny ity ary raha toka tsy nisy fanahy masina tonga ao anatiny. Zay no natonga an' Jesosy ny teny tena nitaky mihitsy mazava be tao amin'le tenin'Andriamanitra hoe tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy fa raha tsy zany tsy mahazo miditra. Eo nefa le tena zava-dehibe amintsika le hoe miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra sy le hoe tsy miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Farany ety an-tany eny ange ninina zavatra manjo ety tsy de zava-dehibe loatra tena sahako mitena zay raha ny filamatra sy ny firehana napetraky Jesosy Kristy. Noho izany ary tokony zava-dehibe amintsika ny mahafantatra hoe ahoana marina zany resaka batisan'ny fanahy masina zany satria tsy ampy zany le batisan'ny rano fa tsy maintsy ilaina ny batisan'ny fanahy masina. Hianatra mikasika an'izay indrindra ary sika hoe inona ary no atao hoe batisan'ny fanahy masina aloha. Ny teny de efa nampiomanina tany aloha tany tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa. Vakitsika zay teny zay Matio toko 7 Matio toko 7 de ny andininy 12. Matio toko 7 andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana fa ilay avy ao ariko no mahery noho izaho ka tsy mendrika hitondra ny kapany azy aho
izy no anao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Teo aloha Jaune nampanao batisa, ny fahalalantsika azy de efa nampiomana. Raha toa ka nanao batisan'ny rano izy de efa nampiomana ny olona hoe nanao izy de batisan'ny rano ihany ho amin'ny fibebahana. Fa ao aoriana kosa izy mbola misy ho avy mahery noho izany. Zary tsy mendrika hitondra ny fiakapana ozy izy. De zao izy kosa ho Jaune de anao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Dikany de zao tehana mafy ity tenin'Andriamanitra ity, lay zavatra nlazainy Jesosy teo amin'ny Jaune 3, fa raha misy ny batisan'ny rano, tenina tsy maintsy ilaina ihany koa ny atao hoe batisan'ny fanahy masina. Ary eto dia nilaza Jaune mpanao batisa fa Jesosy Kristy lay hoe mahery noho izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Dia mbola misy teny manamafy fen'izy io ihany ary andao mbola vakitsika indray satria tiako moa azava tanteraka ao anatsika mihitsy zany ty resaka ity de ao amin'ny filazantsarany Jaune de ny 20 ary no vakitsika. Jaune 20 de ny 2:20 sy 13. Jaune 20:2 sy 13 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy: raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo dia ho voavela izany, ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Teto Jesosy efa avy nitsangana tamin'ny maty ty tantara ity, fa zany hoe tsy any no resahantsika, fa nanindry sy nanamafy lay teny nambaran'ny Jaune mpanao batisa tao anaty rano izy tany amin'le Matthieu 7 teo. Dia ho Jesosy zany hoe nanisy fofinaina, zany hoe raha nampiomana i Jaune mpanao batisa io tany amin'ny Matthieu 7, Jesosy zany eto manatanteraka am'izay hoe raiso ny fanahy masina. De nanisy fofinaina tamin'ny vavany izy ary nametraka fahefana tao amin'ireo apôstôly reo tao aorianan'le hoe nanemetrahan'ny fofinaina sy ny tenenany hoe raiso ny fanahy masina. De na elokiza avelanareo voavela, na elokiza kosa tsy avelanareo tsy voavela. Ka tsy any aloha ny resantsika zany amin'ny resaka fahefana io fa de hoe mitoy ary zany lay teny tany amin'ny Matthieu 7 de io tokoa ary fa tanteraka le hoe Jesosy Kristy no hanao batisa amin'ny fanahy masina, satria izy no nanisy fofinaina ho an'ireo mpianatra de niteny hoe raiso ny fanahy masina. Saingy na dia niteny an'izay raha Jesosy Kristy de mbola nipetraka sy nijanona ho teny fotsiny zany, satria tsy mbola niaraka tamin'izay hoe teny nambaran'izay sy le fofinaina namen'izay de avy hatrany de nirotsaka taminy ireo olona ireo ny fanahy masina. Fa toy izy antsika indray ny teny hoe ahoana indray ary no fahatanteran'izay teny zay sy ny fanamafisana. Asan'ny apôstôly dia ny 1 14 sy ny 15. Asan'ny apôstôly 1 14 sy ny 15. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary zao ny voalazany teny hoe: ary raha niangona teo aminy Jesosy de namepetra azy tsy ala any Jerosalema, fa iandry ny teny fikasan'ny ray izay efa renareo tamiko hoy izy. Fa Jaune nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Naveriny Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra indray lay teny no lazainy Jaune mpanao batisa tao anaty rano. De hoy Jesosy tamin'reto mpianatra reto hoe: Jaune nanao batisa anareo tamin'ny rano, fa nareo kosa de zao atao batisa amin'ny fanahy masina ary rehefa afaka andro vitsivitsy. Efa nametraka fofinaina Jesosy tao amin'le Jaune 20 vakitsika teo, fa tsy mbola nandray fanahy masina reto olona ireto. Ary eto koa Jesosy de mbola nanamafy hoe nareo de mbola atao batisa amin'ny fanahy masina. Ho tonga aminareo ny teny fikasan'ny ray aloha, zay ny teny nambarany zay. Aza miala eto Jerosalema aloha izy fa mbola ho avy ny fahatanteran'le hoe teny fikasan'ny ray. Inona le teny fikasan'ny ray? Voasoratra any amin'ny Joël 3:1 sy ny manaraka zay teny zay, ny amin'ny hiavin'ny fanahy masina. De io fanahy masina ho tonga io
araka ny lazain'i Jesosy afaka andro vitsivitsy no atao hoe fanaovana batisa ny fanahy masina ireto olona ireto. Nanamafy ny fataterahan'ny teny nambaran'i Jaona mpanao batisa tao anaty rano ity tenin'i Jesosy ity. De inona no nitranga ary? Arak'izay hoe rehefa afaka andro vitsivitsy de hoe atao batisa amin'ny fanahy masina ianareo. Moa ve natsony Jesosy izy ireo de hoe avy ianareo ho atao batisa amin'ny fanahy masina amin'izay. Aleo ny tenin'Andriamanitra novakitsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 dia 1 ka hatramin'ny 4. Asan'ny apôstôly toko 2 1 ka hatramin'ny 4. Amin'ny anaran'i Jesosy izao ny voalazany teny ary hoe ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano ny angonany. Ary nisy lela maro mitarehina afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy masina azy. Tsy misy tsy mahalala intsony raha mbola mpivavaka sy mpamaky baiboly fa teo no fotoana nirotsahan'ny fanahy masina tamin'ny reto mpianatra ireto sy ny olona niaraka tamin'izay fotoana izay. Raha ny voalazan'ny baiboly dia hoe tokony 20 teo eo ry zareo tamin'izany fotoana izany. Ka io no fahatateran'ilay teny hoe teny fikasan'ny ray voalohany. Io teny fikasan'ny ray tanteraka io ihany koa zay nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ireo olona ireo no atao hoe fanaovana batisan'ny fanahy masina ho an'ireo olona ireo. Tanteraka zany ilay teny nambaran'i Jaona mpanao batisa zay namafisin'i Jesosy Kristy tao amin'ilay vakitsika farany teo asan'ny apôstôly toko 1:4-5 de zay natao hoe batisan'ny fanahy masina izay. Ka ny olona rehetra fa tsy ireo mpianatra ireo ihany de tokony ho tonga amin'izany toerana izany avokoa raha tena te hahazo fiainana mandrakizay. Satria izay ny nambaran'i Jesosy tao amin'ilay Jaona toko 3:5 hoe raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy, zany hoe atao batisan'ny rano sy atao batisan'ny fanahy, raha misy olona tsy manana andreo anankiroa ireo na tsy vita andreo anankiroa ireo de hoy ny Jaona toko 3:5 tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zany hoe tsy tonga ny fiainana mandrakizay. Ka na anao inona isika na anao inona isika raha tsy ao aminao reo roa reo aza manantena mihitsy ianao. Aza manantena mihitsy. Arak'izay rehetrarehetra novakitsika izay dia fantaro ary fa zavatra iray ihany ireto teneniko reto. Ny anarana tena nilazantsika azy teo zany aloha dia ny atao hoe batisan'ny fanahy masina. Fa rehefa nizohina ilay tenin'Andriamanitra sy izay mety mbola tenin'Andriamanitra izay tsy mivakitsika, tsy voavaky eto dia izao iray ihany zany ireto zavatra ireto. Batisan'ny fanahy masina ihany no atao hoe nilatsahan'ny fanahy masina amin'ny teny anankiray. Dia amin'ny teny sasany indray izy dia hoe nandray ny fanahy masina. Amin'ny teny sasany indray izy dia hoe efa manana na hoe manana ny fanahy masina. Zay zany dia toe-javatra ray ihany zay fa tsy samy hafa akory. Batisan'ny fanahy masina ihany ny atao hoe nilatsahan'ny fanahy masina, izay ihany koa natao hoe nandray ny fanahy masina, ary zay ihany koa natao hoe manana ny fanahy masina. Dia io zany ny toerana na ny tena takiana amin'ny olona izay miteny sy misoratra hoe zanak'Andriamanitra ka te hahazo fiainana mandrakizay. Dia tsy maintsy vita batisan'ny rano izy ho amin'ny fibebahana, fa tsy maintsy ihany koa mbola vita batisan'ny atao hoe fanahy masina na hoe manana ny fanahy masina. Eny ary ny mahazava-dehibe zay dia zao faritantsika kely aloha hoe fa inona marina moa no tena antony hoe fanahy masina ao anatin'ny olona io dia misy teny vakitsika ity Korinthianina 2:7. Korinthianina 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zao ny vaky ny teny. Ary ny Tompo izany fanahy izany, ary izay toeran'ny fanahin'ny Tompo no itoeran'ny fahafahana. Mazava loatra, tena mazava be satria zao raha nianatra mikasikasika ny finoana isika tao alohaloha tao, mikasikasika ny atao hoe andevon'ny ota, ny fanafahana ny olona
dia nahafantatra tsara hoe ny atao hoe mino sy ny finoana ny anarantsika tamin'izany fotoana izany koa dia olona efa maty araka ny rezahana teo hoe maty ara-nofo fa velona ara-panahy, ary tsy izy tsony no velona fa Kristy no velona ao anatiny. Io Kristy io anefa tsy hoe le vatantenany be iny tonga dia miditra ao anatinao, tsy isy zany amin'ny antson'ny fitenenana hoe impossible zay zavatra zay, fa lay Kristy zany dia miditra ao anatin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ka